Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Arotsay avy anambony ny andinao ry lanitra, ary aoka ny rao nampidina ilay marina toy ny ranonorana, ary ny tany sokatra ipoiran'ny mpamonjy. Isaia 5:7. Ankafaliana no iarabagnantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio fagniry mamitsika ity, ary toloranay fiarabagna manokana atsika eove jiaby tratran'izao alahady fahefatra amin'ny fiavian'ny tompo izao amin'ny taona be. Koa toloran'ny eglizy lohahevitra isika amin'izao alahady fahefatra izao ny hoe ny hevitr'Andriamanitra tsy hevintsika. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina rosin'ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur archevêque antsika. Boky faharoan'ny Samuela. Noho ny efa niorigny tsara tao an-trano ny Davida mpanjaka, sady omeny tombo fandriam-pahalemagna tamin'ny fahavalony rehetra nagnodidiny azy, dia hoy ny mpanjaka tamin'ny natana-paminany: jereo ange izaho mitoetra ny trano sedera, ary ny fiaran'Andriamanitra mitoetra fovoan'ilay. Ka hoy Natana namalain'ny mpanjaka: andeha ataovy zay rehetra ao am-ponao, fa mombanao ny tanan'ny tompo. Ny alin'izay ihany dia tonga tamin'ny Natana ny tenin'ny tompo nagnano hoe: mandehana lazao amin'ny mpanomboko amin'ny Davida ity teny ity: izao lazain'ny tompo, ianao ve hanao trano itoerako? Tany amin'ny tanim-bilogno tany aorian'ny ondro no nangalako anao ho andringa amin'ny vahoakako amin'ny Israely, ary zay nalehanao nombako anao avokoa. Ny fahavalonao rehetra naringako teo anoloanao. Ny anaranao ataoko malaza toy ny anaran'olona malaza ambony tany. Anoka-toerana ho an'ny vahoakako, ho an'ny Israely aho, dia ampiorigny azy eo ka honina ao aminy izy, ary andry tsisy ampiahiahy, fa tsy ampahoriako ny zanakizy ny faratsiagna izy toy ny taloha intsony, sy toy tamin'ny andro nananganako mpitsara fian'ny Israely vahoakako. Hanome anao fialan'ny jadony tony aho, ho afaka amin'ny fahavalonao ianao. Ary lazain'ny tompo aminao fa hanangana ny trano ianao. Ary ho azo antoko ny faharetan'ny tranonao sy ny fanjakanao,
eo anatriako mandrakizay ary iorigny mandrakizay ny seza fiandriananao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Vakiteny masina faharoa, taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, ho an'ilay mahay mankahery anareo araka ny evanjeliko sy izay nitoriana ny Jesoa Kristy sy nanambarana ny zava-miafina tsy voalaza hatr'izay fa voaseho ankehitriny amin'ny soratry ny mpaminany araky ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampahafantarina ny firenena rehetra mba anekeny ny finoana de ho an'Andriamanitra ilay any endrindrindrany ny voninahitra mandrakizay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Amen. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Eo mba tsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ane zany.
evanjely masiny soratany masinday Lioka voninahitra ny eo anao ry tompo nalaigny tamin'ny toko voalohany tamin'ny zay andro zegny dia niran'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho agny amin'ny tanàgna raiky any Galilea atao hoe Nazareta ho agny amin'ny Virjiny araiky fofombadin'ny lehilahy atao hoe Josefa taranaky Davida ary ny agnaran'ilay Virjiny dia Maria ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nagnano hoe arahaba ry ilay feno asoavagna ny tompo ao aminao nosoavigny noho ny vehivavy rehetra ianao tetra izy naharegny zegny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra zegny fiarabagna izegny fa hoy ny anjely taminy aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao ka hiteraka zazalahy ary Jesoa no ataonao agnarany ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avondrindra dia omen'Andriamanitra ny fiketrahany Davida rainy izy ka anjaka mandrakizay amin'ny taranaky Jakoba ary tsy anampataperagna ny fanjakany fa hoy Maria tamin'ilay anjely ahoana no atongavany izany fa tsy mahalala lahy aho hoy ny anjely namaly azy ny fagnahy masigny no ho tonga ao aminao ary ny hery ny avo indrindra hagnaliko anao noho zegny dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina haterakao ary indro i Elizabeta ravavinao fa efa mitoejaza koa na dia efa antitra aza ary efa mandray enigny izy zao ilay natao hoe momba fa tsy isy tsy ho hain'Andriamanitra atao dia hoy Maria inty ao ankizy vavin'ny tompo okany ho tanteraka amiko araka ny teninao dia niala teo aminy ny anjely izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy ry kristianina ava malala atombotra dia atombotra tokoa izao ny fankalazasika ny Noely Andriamanitra eto anivosika ary samy niezaka isika fianakaviana eglizy kely niaran'ny vavaka nandalina ny finoana niaraka tamin'ny fianakaviana masina ka izay indrindra ry kristianina ava malala alahady faefatra amin'ny fiaviana izao alahady mialohan'ny fankalazana ny Noely ka araky ny voalaza zay atombotra dia atombotra tokoa ny fankalazasika nahateran'ny mpamonjy nanomana isika isaky ny eglizy fianakaviana eglizy kely ka amin'izao alahady mamaraparana izao ary dia manasa sika sy kiraikiraika fa indrindra isika fianakaviana eglizy kely iomana bebe kokoa ka nomezan'ny eglizy ansika fampianarana mikasika an'izany amin'ny alalan'ireo vakiteny arosiny amintsika amin'izao alahady faefatra ny avant izao araky ny lazaisika tamin'ny alahady lasa teo dia sy mainsy manomana ny lalana evin'ny tomposika ary dia ny fosika moa no ambaran'izay fantatra sika rehefa misy vahiny lehibe amangy dia samy miezaka ny rehetrarehetra manadio ary mihomana amin'izany ka izao indrindra ry kristianina ava malala ny fotoana anadiovasika ny fiainansika manontolo ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ka mba fifandraisana mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra araky ny haren'Andriamanitra antsika hatramin'ny voalohany ka nanomezan'Andriamanitra kadô lehibe ho isika dio zavaboary io ka izao no anomanantsika rehetrarehetra ny fanadiovana ny fomba fifandraisasika amin'ny zavaboary ka raha miova tokoa ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ka tanteraka ny nofinofisika hoe dioseze maiso mitondra fanantenana ka ao anatin'izao korontana marobe izao na dia eo aza ty korontana virus ty dia
olony fanantenana tokoa isika satria manana n'ilay mpamonjy ho avy eo nivosika ka homanisika am'izao ka am'izay lay fanantenana lay nofinofy dia tanteraka tokoa ka miova koa ny fifandraisasika samy isika zany hoe ny tontolo mpiainansika de tontolo mpiainana ao anatin'ny fifanajana araky ny afatra nataosika tamin'ny alahady maromaro zay satria raha misy tena potika ho isika dia ny fifandraisana ao anatin'ny fifanajana ary vokatry n'izany ireny toe mamoa fady zay eo anivon'ny fiarahamonina sika ny herisetra ny fanolanana ireny manambara korontana zay vokatra nyty korontana virus ty ka izy soa tonga eo anivosika lay Emmanuel lay mpanjaka ny fiadanana lay tonga anompo fasotompoina dia mampianatra sika ilay zazakely zay banjinsika ho avy am'izao noely izao ka andamina ny fiainasika raha velasika hitoetra ao am-posika ka izay indrindra tahaka nanadiovasika ary ny fifandraisasika amin'ny zavaboary noka hidiovosika ao am-posika ao ny fifandraisasika samy isika ka am'izay ahita an'izay fivelarana ny mahaolona zay endriky n'Andriamanitra ary Jesoa lay tonga eo anivosika lay endriky Andriamanitra eo anivosika ary endriky ny famindrapon'Andriamanitra ka ao anatin'izay fifandraisana vaovao zay ampanjakasika ny rariny sy ny isiny ampanjakasika ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo hitondra ny fampihavanana marina satria izay Jesoa lay mpampihavana ka ahitasika ny fivelarana izay mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra zay ka raha hitasika tokoa ny fivelarana izay lazaisika teo dia ahita ny fifandraisana vaovao lay départ vaovao sika ka afaka ankalaza an'Andriamanitra ampitiavana sy ankafaliana ary ankaravona tokoa ka izay no irisika ary amin'izao fanomanana akaiky de akaiky amin'ny fankalazana noely zao ka izay indrindra ry kristianina havana atolotry ny eglizy ansika mba hahaizasika miomana am'izany ireo olona nahay nandray an' Jesoa mpamonjy dia i Kristy lay Mesia sarary ny mampasiay ansika mba samy hitandrina tsara satria am'izao fotoany sarotra diavisika zao de maro ny mampanatena famonjena maro araky ny lazaisika tamin'ny alahady lasa teo no manolotra Jésus Mesia zany Jesoa lay mpamonjy zay nidikany hoe Jesoa nidikany hoe Mesia mpamonjy manolotra Jésus pirateo isika ka oka ho sosodokany reny sika fa maro ny mampanatena famonjena na amin'ny alafin'ny politika zany na amin'ny resaka fivavahana na resaka sara lahatra na amin'ny alalan'ny zavatra atao mahasarika sy mahavoafitaka sika fa indrindra ianareo tanora sy saiky satria sisy avakavaka sony ny fanapitena sisy sony lay fanajana ny asiny mahaolona amin'izao fotoana izao potika izany rehetra izany ka izay indrindra nooka ilana changement radical de comportement hoy ny papa io le fivoampenitra mahery ka entin'izao fankalazasika noely zao ka anaovasika départ vaovao hoy isika ao amin'ny afatra numéro 8 sy ny fanetanana momba ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka ka izany no mahatonga sika manaitra misitona ny lakilosy satria araky ny voalazan'ny papa so sanatria tara isika ka aoka anao an'izao départ zao ho indrindra ny papa narendrika isika ka satria mandeha samy mitady natafita satria mifampisimbona mifanasoa mivelona araky ny naharian'Andriamanitra sika ka aoka ary
anana safidy matotra isika amin'izao fiomanasika ny noely izao. Ka izay indrindra no nanolorany eglizy ansika ireo olona zay nahay nandray any Jesoa, ka aoka isika ary ijery azy ireo, ibanjina azy ireo, ary indrindra na de sy azo atao azany manao copie-coller satria samy manana ny identitény isika tsirairay avy, dia aoka hianatra avy amin'izy ireo, ary izay natao hoe fanabeazana. Izay indrindra koa moa no indrisy potika amin'izao fotoana izao ny resaka fanabeazana, ka aoka herisika amin'ny tena toerany izay fanabeazana izay, ary zay no mahatonga sika milaza fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka ary mandalo-pinoana. I miara-mivavaka sy mandalo-pinoana io ny fototra sy loharan'ny fanabeazana. Ka izay indrindra ry kristianina havana, zavatra anankiray ho sara ampisaivana ihany koa amin'izao fanaovasika départ vaovao izao, zao irisika ho Noely, ary de zay tokoa moa no Noely, tonga nofo ny zanak'Andriamanitra hiditra amin'ny faharina vaovao, ka enganie izao Noely 24 zao ho départ vaovao eo anivony ny fianakaviana eglizy kely. De sara ihany koa ny mampasiahy fa ny refisika no miresaka fianakaviana dia sy hoe ny ao atokantrano fosiny izay fianakaviana resana izay, fa ny fikambanana masina, ny firohotana, ny sekoly, ny toeram-piasana, ny communauté-ny pretra, ny communauté-ny frera, ny communauté-ny masera sy ny sisa. Ka izay indrindra ry kristianina havana, nde isika ibanjina iandinika ny fomba nandresan'ireo zay nahay nandray an Jesoa. Ny evanjely dia mampasiahy ansika ny fomba nandresan'ny Masin'ny Maria renisika an Jesoa lay mpamonjy, dia ahitasika an'izay fomba nentin'ny Masin'ny Maria zay, fa alohan'izay aloha dia ndeha atomboka sika mivaky teny voalohany, boky voalohany Samuel, ny fandalianasika ny fomba nireo zay nahay nandray an Jesoa. Milaza i Davida rehefa nieritreritra, satria mba teanao zavatra koa izy, teanao départ vaovao, satria maro ny zavatra mifamaofao teo amin'ny fiainany, de hoy izy amboatra trano sara mba haezany andray an'ny tompo. Enosika ny valiteny nataon'ny mpaminanina tana taminy, inona no le nilazainy hoe asy trano no tadiavina fa ny fosika. Ny tena dikan'izany dia aoka araky nilazaisika teo, araky io afatry ny mpaminanina tana io, aoka ny fosika no anomanasika andraisasika ny tompo, fa sy ny zavatra ety ivelany redareda. Zay ny fakapana nanjoan'ny Davida rehefa nisonitra tamin'ny fiainana izy, ary de fakapanahy manjoasika, ary io mahatonga nyty korontana virus ty, satria faly ny ety ivelanysika. Io no manjo ary misy fentefany amin'ny fiainam-pianakaviana, amin'ny le eglizy kely le nilazaina teo aloha, na ny communauté zany, na ny sekoly zany, na ny fianakaviana tokantrano azy, de varimbarina amin'ny zavatra ety ivelany. Ary de ny vokatry n'izay dia sy voakarakara ny ao anaty, ny ara-panahy, ny ao am-po ao, ka rehefa sy ny ara-panahy sy ny ao am-po no somena toerana, dia very fanahy-mbola velona isika. De izay ny vokatry n'izao zavatra iainasika izao. Ary sara koa ny mamaritra fa mora voasarika isika, satria ny zavatra ty ivelany hita maso dia mahasarika tokoa, ary indraindray aza mora azo nefa fataro, fa ny fafinaretana mandalo, fa ny fahasoavana no mitoetra sy miova, ary ny fahasoavana de i Kristy lay sy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary dia mila ho sapasika sara ary io afatry ny natana io, mba
anaovasika depart vaovao ho diovy ny fosika mba ahafahany ny mpamonjo tonga amitsika ary de araky ny lazaisika teo ny evanjely dia mampianatra asika enosika ny resadresaka nataony arkanjely Gabriely sy Masiny Maria raha tonga teo amin'ny Masiny Maria ny arkanjely Gabriely nanambara ny vaovao mafaly taminy dia ny fahatongavan'ny teny ho nofo araky ny fantatrasika ny fahatongavan'ny Mesia dia sy nandeha ho azy ny fandraisan'ny Masiny Maria an'izay afatr'Andriamanitra izay ka aza gagarisika raha misy frein misy obstacle misy manahirana amin'izay fandraisana an Jesoa eo amin'ny fiainasika zay eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely mety misy an'izay frein zay tokoa ary hitasika zay tamin'ny fifanakalozana tamin'ny arkanjely Gabriely sy i Masiny Maria ireny dingana ireny no manambara fa sy mainsy misy changement radical ka iny changement radical iny no mavesatra sy folaka isika ka manjary misy frein satria marary no ny fahazarana zay efa mitoetra eo amintsika eo na eo ihany koa ny hevitra efa mipetraka ao ansaisika ao ka tahaka ny Masiny Maria aza de ensika ny valiteny nataony ka izay indrindra raha te hiroso amin'ny fivoampenitra mahery vaika changement radical tokoa isika ka hitondra sika amin'ny fiaingana vaovao depart vaovao amin'izao noely zao dia mitaky safidy ary de zay ny nataony Masiny Maria ary zay ny tsy maintsy nataony i Davidy ihany koa ka ny fanontaniana mipetraka amintsika siraikiraiky ary mialohan'izao fankalazana noely andro visivisy zao vonina ve isika anao an'izay changement radical izay vonina ve ny fianakaviana eglizy kely anao an'izay changement radical izay io anefa no lalana hoy ny Papa na ho rendrika isika satria samy mandeha samy mitady zany hoe miverina mitoetra teo aloha na koa tafita satria miova isika ka mifampisimina ary io ny lalana mitondra amin'ny famonjena ary zay ny dikany noely ho ansika ka izay indrindra amin'izao vanim-potoana izao ary tena mitaky an'izay ary de zay no mahatonga ny Papa azy milaza hoe tandremo sotary sika satria ny zava-misy tia korotana virus ty manery asika anao an'izay ary zay no mahatonga asika milaza hoe sy hitovy amin'ny avant coronavirus sy hitovy amin'izao présent izao ary sy hitovy amin'ny après coronavirus zay hidirasika na ho rendrika isika na ho tafita ary ataoko fa samby te ho tafita sika ka raha te ho tafita dia ny changement radical ary zao noely zao no anatanterana an'izay ny sainsika koa moa dia manampy asika mba ametraka an'izany rehetra zany satria nomen'Andriamanitra afaka andinika isika ka amin'izay sy nofinofisony fa tena noely tokoa izao noely ankalazaisika zao zany hoe Andriamanitra eo anivosika satria rehefa ny safidysika vokatra n'izay changement radical zay de mandray an Jesoa tahaka an'ireo lazaisika ao amin'ny vakiteny androany zay arosiny eglizy ka manamafy an'izany rehetra izany i masin-dahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa mety misy tokoa fotoana zay mety mampavozo asika mety mampatahotra asika miatrika an'izay satria sy mora hoy isika teo ilay changement radical de comportement nefa io no ilaina hitondra asika amin'ny famonjena ka mila ny fahasoavan'Andriamanitra isika mila ny asany fanahy masina ka ho indrindra i masin-dahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina ho an'ilay mahay mankahery anareo araky ny evanjeliko zay nitoriany Jesosy Kristy sy nambarany zava-miafina sy voalaza hatr'izay fa voaseho ankehitriny tamin'ny soratra ny mpaminany araky ny didin'Andriamanitra mandrakizay
dia aoka ivelona mandrakariva isika ho amin'ny fiadanan'i Kristy ka nampahafantarina ny firenena rehetra mba haneken'ny finoana dia ho an'Andriamanitra ilay ihany indrindrindra aneny voninahitra mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ka io fahasoavana io no mampiova ny fiainasika. Mazava ary araky ny lohevitra fa sy araky ny hevitra n'izao tontolo izao no atafavoaka sika amin'izao krizy manjoasika izao, fa ny hevitr'Andriamanitra araky ny lohevitra zay omeny ansika amin'izao alahady faefatra ny avan'izao, ny hevitr'Andriamanitra sy hevisika ary zay no ahafahasika miroso amin'izay changement radical izay. Ka ny anjarasika ary kristianina havana fa indrindra amin'izao fotoana tena akaiky ny fankalazana Noely izao dia mba okany isika mianakavy akatahaka ny Masiny Maria ka ho zary eo ve missionnaire tokoa isika, missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona toazy natolotr'Andriamanitra amintsika tahaka ny nanolorany tamin'ny alalan'ny Arkanjely Gabriel tamin'ny Masiny Maria ny famonjena no sy maintsy irososika koa ka miaraka amin'ny Masiny Maria sika amin'izao alahady faefatra izao araky ny evanjely ao iomanasika fa vonona tokoa isika na dia sy mendrika aza andray an'i Jesosy ao am-posika ao na ilaza miaraka amin'ny Masiny Maria inty ao oko tanteraka araky ny teninao. Amin'izay ny fotoanan'ny Noely dia tondra fanavozana ho asika ka izay tokoa izao zany ny fotoana sara anaovasika fanavozana ny fiainansika manontolo ary anolorasika tena tahaka ny Masiny Maria. Ary dia izay raha teo moa ny dikan'ny batemy ary raha mandray mandray an'i Jesosy sika dia miova ny fiainansika dia izay ny vaovao mafaly oentin'ny Noely ka zary fiadanana isika ka izay fiadanana izay sy ho asika samy rery sy mikombona ny fiadanana avy amin'Andriamanitra fa sy maintsy mivelatra amin'ny manodidina ka izay no afatra apetraky ny afatra pastoraly numéro 8 ka tonga sika tokoa olo-pinoana, olo-pitiavana, olo-panantenana mameno reo tsazoasauta dia oeove missionnaire tokoa isika zary génération mpanorona fa sy sanatria mpandrava tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra hitondra sika amin'ny fahariana vaovao ka miaraka aminy amin'ny alalany sy miombona aminy isika no manorona tany sy lanitra vao araky ny hira ataosika amin'ny Noely hoe ny lanitra zao dia mivoa ho ansika. Raha tisika ho tahaka ny Masiny Maria dia aoka ny fiainansika ary isokatra bebe koa amin'i Jesosy ka andray azy ka rehefa mandray azy sika dia amokatra ny fiainansika zany hoe fiainam-baovao entin'ny Noely départ vaovao tokoa ho ansika ny ity Noely ity. Aokary isika hitoetra ao amin'i Jesosy mandrakariva ary izay moa ny faniriana amin'izao fiomanana akaiky izao ka ho tahaka ny Masiny Maria sika ankalaza ny tompo araky ny tononkira voandrenesika teo. Mila mitandrana nefa isika satria ady sady dia ny fiainana ka rehefa ady dia maro fahavalo, rehefa dia mety ho very matokisa nefa isika fa nandresy i Kristy lay sy miova omaly anio ary mandrakizay. Ry Jesosy Kristy o efa misomebiseby tokoa izahay amin'izao fiomanana Noely zao, efa akaiky tokoa ny fahatongavanao. Ry Jesosy tongava fa maniry anao tokoa izahay sy afenina aminao fa maro ny fahasairana fa indrindra vokatry nyty korontana virus ty ary maro ny sy afaka mankalaza ny Noely noho ny tebiteby maro isan-karazany noho ny zava-misy iainana
ka tongava ry mpamonjy anay. Ampio izahay anonotra any aminao tahaka ny Masiny Maria ny fo mampananay. Sokafo ny fonay, ampio izahay na de maro aza ny zavatra sy mazava aminay, na de maro aza ny fahasairanana mety mangezanay vokatry nyty korontana virus ity, de mba hisokatra neny fonay ka ho tonga ianao hitoetra eo aminay. Ko ankoatran'ireo fomanana eseroa ireny somebiseby ireny na ireo fahasairanana, de mba hay andray anao tokoa ny izahay. Ianao lay Mesia, hitoetra ao aminao izahay ka hitoeranao dia hahazo lay hafaliana lavorary zay nampanantenainao. Ko hiaraka amin'ny anjely sy ny olombelona izahay idera sy ankalazanao sy amin'ira fotsiny fa amin'ny lalan'ny fiainanay manontolo, ka ho zary ho tabernakla velona tokoa izahay. Hitoetra ao anatin'ny fiadananao ane izahay. Masiny Maria reny eo aza mandao anay amin'izao andro sarotra izao. Matoky anao izahay, tantany ny dianay ho any amin'ny Jesosy Mesia mpamonjy, mivavao an'ny fianakaviana jiaby mba ho eglizy kely tokoa izy rehetra. Merci Masiny Maria, merci maman reny. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.